tena misy vaovao mafaly ho anasy ho anao eto androany a omanina Andriamanitra ho anasy anao anatin' izao fitoam-bavaka anio ala izao. Makasitraka an'Andriamanitra satria mbola velon'aina indray androany a, mbola afaka mifankahita-panantsika anatin' izao fitoam-bavaka anio ala izao. Makasitraka ny mpanompon'Andriamanitra mivady a izay nanome fivelarana ny asa fanompoana na mpanompon'Andriamanitra any Maorisy na ny aty Madagasikara mbola matoky hatrany makasitraka indrindra tokoka ho tahin'Andriamanitra hatrany ianareo hiroso avy hatrany amin'ny vavaka isika fa alohan'ny hivavahana dia amaky ny ten'Andriamanitra aloha tsika izay hitantsika ao amin'ny Salamo toko faha 7:7 andiny faha 7 ka hatramin'ny faha 8 ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy alohan'ny hivavahantsika anaovantsika fisaorana an'Andriamanitra fanandratana anazy sy fanomezana sehatra anazy ny amin'izao fotoana izao ary ihany koa ny famelan-keloka sy ny hoe izy hiasa mahery-vaika andrava-sakana rehetra mba azahoako sy azahoanao ny fahasoavana eto androany vakitsika avy hatrany ny ten'Andriamanitra. Ianao dia ianao no mpanjakako Andriamanitra mandidia famonjena ho an'i Jakoba. Ianao no manisihanay ny fahavalonay, ny anaranao ny anitsahanay izay nitsangana amena anay fa tsy nitsipikako na noitokiko ary ny sabatro tsy avonjy ahy fa namonjy anay tamin'ny fahavalonay ianao ary nakahalanay dia nataonao menatra. Andriamanitra no ankalazainay mandrakariva ary ny anaranao no veranay mandrakariva. Aleloia! Tena tsara Andriamanitra, lehibe fitantanany tena lehibe izy miasa manariko sy anao ary amin'izao fotoana izao dia faly fa miteny aminao alohan'ny hivavahana mba hiparitazy an'izao fitoam-bavaka izao. Ary eto amin'ity fitoam-bavaka io ity dia menao mahita ny namako ato Iranada Patrika izay mianadahy miala hifanompo eto androany dia tena fa Ravavolosoa hifanompo eto izay mianadahy anopo anao izay eto androany hitondram-bavaka anao ary ihany koa ampaheranao fa manasanao tena hivavaka foa anatona an'Andriamanitra foa tena hoe angetahita-n'Andriamanitra andaotsika amin'izao fotoana izao dia fa anandratra feontsika ho an'Andriamanitra sahady ankalazaina izy amin'ny fahatsarana rehetra asandato vavaka amin'izao fotoana izao. Raha eo makasitraka anao zay amin'ny fitiavanao, ny fahasoavanao, ny famindraponao Jehovah'Andriamanitra fa notaominao teto indray izay androany tamin'ny alana fanahinao dia isaoranay anao zany ankalazainay ianao fa tena tsara ianao Jehovah'Andriamanitra tena be fitiavana ianao tena tianay tokoa ianao tsy namelanay ianao ho vely tsy namelanay ianao ho faty tamin'ny tiandandroany ity fa nataonao tafiditra atao anatin'izao fotoam-bavaka izao zay ka tianay hotohizanao hatrany afahatsarahanao izany Jehovah'Andriamanitra oka ny fanatrianao hiasa malalaka aminay eto androany oka ny fanahinao masina tena hiasa tanteraka aminay omesoza natao tsiralay avy izay manatona izao fotoam-bavaka izao Jehovah'Andriamanitra oka ny fanatrianao mahagaga hikasika anay hamagy anay eto androany mamindrafoy ianao aminay amin'izao rehetra mety nataonay ka tsara kasitrakonao mety misy zavatra vitanay fanatrianao tsy mendrika fa diovy amin'ny rahasafidianao zay Jehovah'Andriamanitra amin'ny alalan'ny ran'i Jesosy Kristy zanakao tompo entanatrianao zay dia tsy mahefa nahinana fa ka le rahanao miasa mahery-vaika amotipotika zay rehetra fatotra mamanitra anay eto androany andrava sakana rehetra eto androany mba ahitana voninahitra ao mba ahitana fahatsarahnao mesa malalaka eto ny fanatrianao Jehovah'Andriamanitra mesa malalaka eto ianao raisy ny toerana mampanjakanao isaorana ianao sara fiasanao ny famanginao fanasitranana zay efa ataonao fananganana indrindrandrindra fandresena zay efa ataonao eto amin'ny anara mahery Jesosy Kristy. Aleluia, amen. Aleluia. Tsara ny Andriamantsika ny lohateniny izao vavaka izao moa dia nampitondraina hoe an Jehova ny ady izy no mampandresy anazy ianao tsy ny ho fahaizako na ny fahalalako sy ny fahalalànao fa tena hoe herin'Andriamanitra mihitsiny no ampandresy anazy ianao amaky ny ten'Andriamanitra avy hatrany zapa zay ten'Andriamanitra hitantsika ao amin'ny Exodosy piko faha 7 andiny faha 7 zay manao hoe Jehova hiady ho anareo fa ianareo kosa anginy. Aleluia! Zany ten'Andriamanitra zany dia manambara fa Jehova no mila miady ho anazy ho anao na iny na mety hoe ady atriako sy atrianao dia Jehova mila miady ho anazy ho anao fa tsy zava mila miady koa sy miadinao fa Jehova no mila miady sy miadinao. Eto dia misy an'ity Ranada mpanompon'Andriamanitra mahery-vaika ity Ranada Patrika zay fanambaraka tany am-boalohany hitondram-bavaka anako sy anao mba tena hoe omen'Andriamanitra fahalalana tsara ny zasy anao
amin'ny ady zay atrehako sy atrehanao mba tena hoe anana hery hanolotra izany fa tsy andeha mialohan'Andriamanitra tsy andeha alohan'Andriamanitra asianao satria efa nambara fa Jehovah miady ho anasy eo aminao ndraindray tsika misy fotoana hoe manana olana manana ady dia zasy ianao mikaroka any amin'ny akavanana tena matetika mihitsy zany lalada hoe manao kofokofoka mihitsy manao zay hoe atavavoahana anatin'iny olana iny mitady hevitra na hoe any amin'ny olombelona na dia hoe idirana trosana ohatra na dia resaka arabola zao na tokony hoe ety mety ivavakadhoaly teo anatrehan'Andriamanitra dia lasa mandeha makany amin'ny havana any amin'ny namana mitady vonjy mila famonjeny nefa ny ety Jehovah Andriamanitra efa mite fa izy miady ho anahy soanao fa mangina fotsiny tsika anatin'ireny ady ireny manao zay sitrapon'Andriamanitra manatanteraka mifandray aminazy araka ny fampianarana zay nentin'ny mpanompon'Andriamanitra taty Madagasikara dia hoe mila makatoa an'Andriamanitra dia mampitombo ny fifandraisana aminazy ao anatin'ny ady dia mila hoe tena hoe mandroso sy mifikotra amin'Andriamanitra zay fampianarana dia tsika zany anatin'izany mila makatoa zany teny zany satria ny amin'ity volana ity dia nampitondraina ny lohateny hoe volan'ny fandreseny zay tsy hoe mpanompon'Andriamanitra te hitondra izany lohateny zany amin'ity volana ity fa Andriamanitra mihitsiny no efa nandrotsaka izany tenin'Andriamanitra zany tamin'ny alalan'ny mpanompony nampitena ny vavany dia mila tsika zany manatanteraka zay hoe tena hoe toromarika ny amin'ireny satria anisan'izany koa fampianarana tamin'ny alahady hoe mila manaraka ny toromarika zay apetraky ny an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompony dia mila tsika makatoa andreny dia eto lalada Patrika hivavaka ho anao anatin'izany rehetrarehetra izany mba hampijoro anasy anao anatin'ny ady angina fotsiny fa kosa anatanteraka zay planina rehetrarehetra sy toromarika rehetrarehetra zay ampiteneny vavany amin'ny alalan'ny mpanompony dia ndao zay eto anatin'izany vavaka izany lalada Patrika akasitraka indrindra tompo andaotsika hivavaka amin'izao fotoana zao Jehovah Andriamanitra railay tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anao tompo makasitraka midiranao ndray amin'izao fotoana zao na mbola amena fotena fana miantso ny anaranao ndray androany fantatray tompo fa Andriamanitra te hampandresy amin'ny tsirairay avy anao Andriamanitra te hanova ny tantara-piainanay tsirairay avy anao Jehovah Andriamanitra ary ankehitriny zay Jehovah dia mametraka faino eo am-pelatananao ndray androany Andriamanitra reo karazana ady maro samihafa zay mety atrehany zanaka ao tsirairay avy Jesosy mety maro amin'izao manarika an'izao fandaran'izao mety mitototo mety miodikodina no ny ady zay atrehany Jehovah Andriamanitra mety tsy mahita vahaolana no toe-javasarotra maro samihafa zay mety atrehany izy ireo mivavaka amin'izao fotoana zao Jesosy apetraka am-pelatananao izany ady rehetra izany raio aoka ianao ny andray an-tanana ireo zavatra manahirana ny zanaka ao tsirairay avy aoka ianao no hitsantsehatra ny fiaina ny sambatan'olona ny tokatrano rehetra zay mampandroso izao fandaharan'izao Jehovah Andriamanitra iady ny adin'izy ireo ianao tompo malalo raha eo tarimo hatrany ny zanaka ao tsirairay avy mba tsy andeha iretsony manomboka androany fa tena hametraka zay rehetra ady atrehanizy ireo eo anatrehanao hametraka ny zavatra manahirana azy eo anatrehanao tompo aoka tena anao no anaharana anao izy ireo Jehovah Andriamanitra aoka tena atoky anao iandrandranao hanatenanao tanteraka ny tsirairay avy Andriamanitra manoloana zava-sarotra maro samihafa atrehany ao fiainany ary magataka zay Jesosy enao ny efa hitsantsehatra sahady anome vahaolana enao ny efa hitsantsehatra sahady anome fandresena ho an'ny tsirairay avy zay amin'ity androany ity Jehovah Andriamanitra makasitraka anao sady raha eo ny amin'ny fahasoavana lehibe zay omenao misaotra anao sady ny amin'ny fandresena goavana arosaka ao ihany koa ho an'ny sambatan'olona amin'izao fotoana zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy makasitraka tompo amen. Alleluia tena makasitraka indrindra lalada Patrika tondrana tao anatin'ny zavavaka izany fa tena nampahery tena mafonja dia mafonja zany vavaka izany mino fa tena hoe aorinan'ny vavaka iny dia tsy tototsoza azy ianao fa tena hoe anolotra miaditsika eo anatrehan'Andriamanitra alohan'ny fampaherezana satria efa hiditra amin'ny fampaherezana satsika ao anatina amin'izao fotoana izao fa anaraka hira anankiray alohantsika alohan'ny fampaherezana mba tena hoe Andriamanitra mihitsiny no hitarika eto dia hikasika anasy ianao mba atsapaky sy atsapanao fa tena hoe Jehovah mpiady mahery tokoa le zao Jehovah tompontsika izao
ary tena hoe andriamanitra velona tokoa ny andriamanitra tokoa koa sy tokoanao a tsy hoe andriamanitra vazaha araky ny tenen'olo hoe vazaha fotsiny amin'izao fa tena hoe andriamanitra velona azo tsapaitanana miasa amin'ny fiainako a sy amin'ny fiainanao a ny andriamanitra izay ivavahantsika dia andao a anaraka zao a hira izao tsika amin'ny anaran'i Jesosy. Sama
tena fa manatrika anasy anao eto fanamasina fa alohan'ny tondrana fampaherezana dia ivavaka foy dia foy mba tena Andriamanitra mihitsiny no ampiasanako dia izay tena ao anaty fon'Andriamanitra lalina mihitsiny no hivoaka eto mba hatonga anasy anao tsy ho tara vaovao avy any an-danitra mba hatonga anasy anao andresy ao anatiny tolona sy ny fiazakazana amin'ny filokana masina izay hatrehana amin'izao fotoana izao izay andalovantsika ty ambany masoandro ity. Vavaka foitsika amin'ny anaramahery Jesosy raha eo makasitraka anao ny amin'ny fitiavanao. Misaotra ny amin'ny teny izay fa omaninao hoentina eto androany. Manasanao fanamasina mitarika eto aoka tompo ny fanahinao tsara indrindra amin'ny teny vavaka eto hietry eo ambany fanatrehanao fanamasina dia izay tena ao anatin'ny fonao lala mihitsy Jehovah Andriamanitra no avoakako eto androany. Tsy tena araky ny fahaizako ny amin'ny araky ny nofo fa tena ianao ny sandatra anokatra maso-patakaranay hikasika ny fony zanakao tsirana iaby izay manaraka izao fotoam-bavaka izao mba tonga izy ireo tsy hoverimaina fotsiny manaraka izao fotoana izao fa tena azo fandresena mezimezina amin'ny anaramaherinao Jesosy Kristy nanaovana zavavaka izany. Alleluia, amen. Alleluia. Irosy amin'ny fampiherezana avy hatranytsika miteny izay fampaherezana eto sy fampizarana fofoy eto dia tena Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny Samuela voalohany toko fa 17 ka hatramin'ny fa 17 izay teny afarentsika matetika izay tena efa entsika matetika iteny ty dia efa vakitsika matetika fa mahatsaratsika ny teny indroverina satria nisy tena Andriamanitra izay milaza ny teny Davida hoe indra mandeha moa izy nandrenosako ny tena fa aindrony Andriamanitra fa n'Andriamanitra mihery androany Andriamanitra dia tena amin'ny fanako sy amin'ny fiainanao eto androany amaky tena Andriamanitra avy hatrany zasy ianao izay hitantsika efa vakitsika teo amin'ny Samuela toko fa 17 ka hatramin'ny fa 17 fa io kosa Davida tamin'ilay Filistina ianao manatonay amin'ny zavatra sy ny lefona ary ny lefokoy fa izao kosa manatona anao amin'ny anaran'i Jehova tompony maro Andriamanitra miaramila ny Israely izay efa noekainao anio ny anora Jehova anao amin'ny tanako ary ameranao aho ka napaka ny lohanao dia omeko ny voromanidina sy ny bibidia ny fatiny miaramila ny Filistina anio mba ho fantatry ny tany rehetra fa manana an'Andriamanitra tokoa ny Israely ary ho fantatry izao fiangonana izao fiangonana rehetra izao fa tsy zavatra sy ny lefina no namonjeny Jehova fa Jehova ny ady ary anolotra anareo eo an-tananay izy. Alleluia. Izany tena Andriamanitra araky ny tena Andriamanitra izay fampidirana izay nentina tamin'ny Salamo 470 teo tsy zavatra na lefina na tsy pikatsika no andresentsika eo anatrehan'Andriamanitra fa ny anaran'i Jehova ny andresentsika eo anatrehan'ny fahavalontsika izany miady atrehantsika fa ny anaran'i Jehova izay mpiady mahery ny anaran'i Jehova izay tokontsika ny anaran'Andriamanitra velona izay tokony Andriamanitra ny Jakoba sy Isaka Andriamanitra ny zanaky ny Israely. Zasy ianao izany eto androany zasy ianao ny anaran'Andriamanitra ny Abrahama mbola miasa izany amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanao Jehova Andriamanitra ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay izay rehetra vitan'Andriamanitra tamin'ny taloha izay vitan'Andriamanitra nampandresa Davida teo alohan'ny Goliata dia mbola hainy atao izany amin'ity andro androany ity. Fantatritsika tsara ty tantara ty dia fantatrao tsara ohatry ny ahoana Davida dia fantatrao tsara hoe ohatry ny ahoana izany Goliata izany. Inona mety hoe Goliata eo aloako sy eo anoloanao? Inona mety hoe ady mieritreretinao mavesatra eo aloako sy anoloanao? Inona izay hoe mety hoe olana mety hoe misy eo amin'ny fiainantsika? Tsy lehibe noho izany tsy lehibe noho Goliata izay mieritreretina hoe lava ohatry ny ahoana ny alavan'izany Goliata izany. Dia tena hoe miaramila ny zanaky ny Israely firy isan'ny miaramila ny zanaky ny Israely firy raha tena mamaky baibolitsika tena maro nefa natahotra n'izany Goliata izany satria nahoana nitoky tamin'ny fahaizana nitoky tamin'ny fahalalana nitoky tamin'ny maha-olombelona anazy nitoky tamin'ny mahizy anazy ireo miaramila eo fa tsy nitoky tamin'ny Jehova Andriamanitra izay tena mpiady mahery. Fa teto kosa Davida
dia tena nanambara mihitsiny fa manatona ozy izy amin'ny anaran'Andriamanitra velona. Fa ity Goliaty io kosa nanatona tamin'ny heriny sy tamin'ny fahaizany sy tamin'ny fitaovam-piadiana izay teo am-pelatana nieritreretina fa entiny andreseny Davida. Davida nefa dia tena kely dia kely. Raha tena namaky an'ity tantara ity zasy ianao dia eritrereto fa vatikolonjy anankiray teo am-pelatanan'i Davida dia ampina amin'ony ny Goliaty izay lazaina fa lava be, izay lazaina fa tena hoe mpiady mahery tamin'ny Filistiny. Resiny satria nahoana? Jehovah Andriamanitra ny mpiady mahery. Jehovah Andriamanitra ny efa nasandratra Davida mialohany izy nirotsaka teo anoloan'ny Goliaty. Ka eto zasy ianao, moa be zasy ianao mba manandratra ny Jehovah Andriamanitsika izay tokotsika tadiavintsika andro aman'alina, izay ivavahantsika andoliantsika. Moa be zasy ianao manandratra anazy fa izy ny lehibe, manandratra anazy fa izy ny Andriamanitra mahery, manandratra anazy fa izy le Jehovah Andriamanitra tsy azon'izaniza reseny. Izy le Jehovah Andriamanitra tsisy taka anazy. Manandratra anazy taka izany ve zasy ianao? Teny Davida dia tena nanandratra anazy fa Jehovah niady, nanandratra anazy fa Jehovah dia mpiady mahery, nanandratra anazy fa Jehovah le Andriamanitra mahay zavatra rehetra. Tena nahay nanandratra ny Jehovah Andriamanitra i Davida. Raha vakitsika tsara ny tenin'Andriamanitra tany amin'ny Salamo fa 420 teny tamin'ny voalohany, fa tena nahay nanandratra mihitsiny Davida hoe Jehovah ozy izy, tsy anao ozy izy, tsy nitsipikako ozy izy, tsy fahaizako ozy izy, tsy nisabatra ozy izy, tsy nieriko ozy izy, fa Jehovah mpiady mahery. No manosika ny fahavalo eo anatrehany, no manosika ny fahavalo eo anoloany. Ka androany zasy ianao, mampianatra anazy ianao Jehovah Andriamanitra eto androany, araka izay vavaka nentiny Ranadà Patrika teo ihany kokoa tamin'ny Exodus 4:4. Tsy atsika niady Ranadà, tsy atsika niady Rahavavy, fa Jehovah Andriamantsika. Fa mila zasy ianao manandratra anazy, mila zasy ianao manolotra ny adiko sy ny adinao eo anatrehany Jehovah Andriamanitra, tahaka n'izay nataony Davida teto androany. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe tsy miova izy omaly anio ary mandrakizay any amin'ny Hebreo. Andaontsika hianatra izay nataony Davida fa tsy hianatra ny ataony Goliaty. Ny Goliaty izay ao alohantsika mety hoe misy aretina, mety hoe misy olana, mety hoe misy fanamby, dia ny teny indray dia teny negativa hoe maty ianao amin'ny aretina mahazo anao io. Raha hoe marary ianao, ny teny izay teny ny fahavalo dia resy ianao amin'ny ady izay atrehany io. Ny teny dia ambara fahavalo tsy vitanao zany io fanamby io e. Zay mitabataba fahavalo. Teto nge Goliaty dia tena ny teny hoe vonoako ianao androany. Zanga alika ka natona laniny tena izay natananao iny. Vakio tsara ny tenin'Andriamanitra io e. Vakio tsara io teny io, fa teny negativa daholo izay nambara Goliaty tamin'ny Davida. Fa inona ny Davida? Ny Andriamanitra dia Andriamanitra velona, ny Andriamanitra dia Andriamanitra afaka mampandresy anako, Andriamanitra dia Andriamanitra afaka mandresy fahavalo ao ambany faladiako, afaka manapaka loha fahavalo omena voromanidina, afaka manapaka loha fahavalo hohitsakitsahana eo ambany faladiako. Zay no tao anatin'ny sainy Davida, fa tsy miteny negativa izay nitenen'ny fahavalo. Tsy ohatra ny zanakin'Israely miaramila be da be hoe zay manatona Goliaty dia mariko androany, nandritry ny 700 andro nge Goliaty niatsy andreo miaramila manatona zay sa. Fa tamin'ny ora farany izay tsy nampoziny, tamin'ny fotoana farany, tamin'ny segondra farany izay tsy nampoziny Goliaty no namonoany Davida anazy, namonoany Jehovah Andriamanitra raha tena marina. Fa Davida fitaovana zasy ianao eto androany. Aleontsika sy ianao tena notaka ny Davida, fa amin'ny ora farany izay tsy nampoziny io fahavalontsika io, ny amin'ny tenin'Andriamanitra anazy eo ambany faladiantsika. Amin'ny ora farany izay tsy nampoziny io aretiny io, nanitaka tsara Jehovah Andriamanitra anazy eo ambany faladiantsika. Amin'ny ora farany izay tsy nampoziny io teny negativa izay ambarany fahavalo amintsika io no andresen'Andriamanitra eo anoloantsika anazy. Andaontsika tena hoe hanolotra ny aditsika eo anatrehan'Andriamanitra. Andaontsika tena hitehaka fotsiny anao spekta hoe io Jehovah Andriamanitra ataovy areseho fahavalonay. Tahak'izay nataony Davida mankony raha tena hoe takasitsika tsara ny teny izay nambara Davida teto hoe Jehovah mifandresena, Jehovah no miady, Jehovah narosony teo aloha. Dia alohantsika tena anao tak'izany hoe Jehovah ianao mandrosoa eo alohan'ny adinay, Jehovah ianao mandrosoa amin'olony aretinay, Jehovah ianao mandrosoa eo alohan'ny fanambinay mba hampandresanay. Mino ako
fa tena hoe voakasika ianao tao anatin'izany a mihina fa manomboka zao dia isokatra amin'ny maso patakaratsika isokatra amin'ny maso saitsika dia anao taka Davida zasy ianao hoe hanolotra ny antsika eo anatrehan'ny Davida farana fampahirezana zay nentina teto androany fa mbola misy vavaka fisaorana sy vavaka ny alina zay hoentin'ny mpanompon'Andriamanitra zay mahery vaika eto mba tena Andriamanitra mihitsiny ny tratsetra ny fiainako sy amin'ny fiainanao na ao anatin'izao aly zao ka na inona mety Goliata eo alohantsika na nofo ratsy zany na inona tsy fahitatory dia tena hoe itsombalika ambony ambany zany andro azo fandresena ho tapaka alohan'ny tsy fahitatory ho tapaka alohan'ny nofo ratsy eto androany amin'ny alala vavaka zay sanatry ny mpanompon'Andriamanitra zay eto anatin'izao fotoam-bavaka izao dia tapitra ny fampiherezantsika dia mino fa Andriamanitra hamango foko sy hamango fonao hampandresy anazy sy hampandresy anao mantrarely ihany voninahitra izy ny mpiady mahery hampandresantsika iroso anatin'ny vavaka fisaorana isika anatin'izao ala izao isaotra anazy ary vavaka ho any ala araka izay efa nambarako teo dia andao azelana da ho tarito anatin'izany vavaka izany mihinanao sehatra tompoko isaotra tompoko andaontsika ary hivavaka amin'izao fotoana izao anome voninahitra ary ananatra n'Andriamanitra nohony amin'izay tenin'Andriamanitra zay nalefa ny telo zay tamin'ny alalan'ny mpanompony eny amin'ny fampahirezana ihany koa ary ametraka an'izao ala izao tsika eo am-pelantanan'ny tompondray ao anatin'ity alina manontolo ty andaontsika hivavaka amin'izao fotoana izao Jehovah Andriamanitra rainay tsara indrindra zay any an-tanitro makasitraka ary midiranao ndray amin'izao fotoana izao tompo nohony amin'ny fitiavana lehibe zay narosaka ao ndray anay tsirairay avy ka nafanay nanompo anao niteto ndray androany tamin'ny alalany zao tambazotra zao tamin'ity takariva ty tompo malalo misaotra ny amin'ny teny zay nalefanao misaotra ny amin'ny fampianaranao ny amin'ny fampahirezana rehetra ihany ko tompo misaotra tamin'ny fiasanao magaga indray tamin'ny alalan'ny mpanomponao ndray tompo tamin'izao fotoana izao makasitraka ary midera makalaza ny anaranao zay Jehovah Andriamanitra nohony amin'ny asa lehibe zay efa nataonao ny amin'ny fandresena lehibe zay efa narosaka ao ihany koa ankehitriny zay tompo dia mametraka ampelantananao ndray izao alina izao Jesosy arovy hatramin'ny tsirairay avy tantano hatramin'ny sambatan'olona indray Jesosy na iza na iza mety mbola eo am-perinasa amin'izao fotoana izao raha eo arovy ary tantany izy ireo arovy alaviro amin'izy ireo loza na accident ihany koa ary zay rehetra andeha atorotompo dia aoka ny anjeri-piady maherinao Jehovah Andriamanitra no irainao ndray handidina ny tsirairay avy ndray amin'ity alina ty tompo malalo ary na aiza na aiza toerana misy ny zanakao amin'ity aloany amin'ity alina ty tompo dia aoka tena anisy fefy mandidina ny sambatan'olona ianao aoka lairanao Jesosy Kristy no fefy mandidina ho an'ny tsirairay avy ndray mba tena iainao anatin'ny filaminana ny tsirairay avy atory ao anatin'ny fiadanana ny tsirairay avy tompo malalo hitany sambatan'olona ianao amin'izao alina zao iaro ny tokatrano tsirairay avy ianao iaro ny tsirairay avy ianao zanakao rehetra na zay rehetra manaraka an'izao mpandaran'izao tompo makasitraka anao zay tompo malalo manome voninahitra ny anaranao fa tsara indrindra ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta misaotra raha eo amen. Alleluia makasitraka anao iranadany tondraneta anatin'izao vavaka izany Andriamanitra ny ampitombo ny fahasoavana ao anatinao amin'izao fotoana izao dia tapitra ny fotoanantsika fa izaran-tem-pahasoavana ao anao zay mianada amin'izao fotoana izao anona tem-pahasoavana zay hitantsika amin'ny salama toko 7:24 zay manao hoe ento fahasoavana sy fambolako nanarakatsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia tetratra Jehovah andalazika amena hitahiry tompo daholo tompo amin'ny manaraka indray veloma tompo